faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo ny ajanam-bolana avy hatrany misy an'ireto rahona hitantsika ato atsinanany Madagasikara tombanana miditra tany zany izy io ho an'ny rapiso eo ihany koa nefa ny fipotanana tsy takamaso any ambony any vokatr'izay dia somary korotana tanteraka ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso fa ny zomasy fotsy kosa indray dia manomboka miverina ny atsiokan'ny varatra amin'ny ankapobeny zany ilany ndefina mijanona maina tanteraka ny maripanantsika ihany koa tsy dia misy loatra ny fiovana ato anatin'ny 3 andro ho avy raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso vao maraina ary dia misy ny zavona any amin'ny faritra Beolava, Itasy, ny faritra Analamanga, ny faritra Vakinankaratra ary ny ilany rehefa ny faritra Moromania. Misy ihany koa ny tandrifin-drahona ho an'ny faritra Atsinanana, Vatovava, Fitopinany ary ny any amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana ny ilany Atsinanana Afovoantany dia mandraona mitsitokotoko ny andro na mandraona indraindray ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny tolakandro misy ny tandrifin-drahona izay mety araikotroka any amin'ny faritra Sofia, ny faritra Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovava, Fitopinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Vakinankaratra, Moromania, Matsiatra Ambony, Orombe. Misy ihany koa ny tandrifin-drahona ho an'ny faritra Analamanga, Beolava, Itasy. Amin'ny ankapobeny mety hisy ny avandra amin'ny faritra Alaotra Mangoro, ny faritry Moromania, ny faritry Vakinankaratra ary ny any amin'ny faritry Matsiatra Ambony torak'izay koa ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Indrindra moa zany ny faritra manakaiky tendrombohitra ny tena mety hitrangana izay avandra izay. Raha ny maripana vinavina ho an'ny rapiso dia eo amin'ny 4 degré celsius aloha zany ny maripana ambany indrindra hitantsika any Vakinankaratra efa manomboka ny latsaka ny maripana araka izany ary ny avoantany ihany dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 ny ambony indrindra. Ny any amin'ny morotsiraka Atsinanana kosa 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny dia manodididina ny 19 ka hatramin'ny 430 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay rapiso izay. Ho an'ny andron'ny zoma dia manomboka efa lasa aloha zany ilay ataontsika fikotanana any ambony tsy takamaso any vokany dia somary any amin'ny ilany Atsinanany nosy no sy ny orana tandrifin-drahona fanazana zany dia mbola mety hisy fiantraikany kely any amin'ny toetrandro amin'ny tapany avaditry Madagasikara nitisin'izay ary hitondra orana tandrifin-drahona mety araikotroka any amin'ny faritra Sofia, Diana sy ny faritra Sava ary Analanjorofo. Ny andro kosa ho an'ny afovoantany dia manomboka mandraona mitsitokotoko any rehefa mibalika ny masoandro raha ny maripana vao vinavina amin'izay andron'ny zoma izay hatrany dia tsy dia miova hatrany aloha zany maripana ho an'ny afovoantany misy fiakarana kely kosa ny maripana any amin'ny tapany Atsimo Atsinanany Madagasikara mbola mijanona ho 430 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra Betsiboka. Amaranantsika azy ny andron'ny sabotsy manomboka mazivana tanteraka aloha ny avaratr'asa indrindra amin'ny tapakandro maraina. Vokatr'izay dia misy hatrany ny orana malefaka ho an'ny faritra Atsinanana sy ny any amin'ny faritra Vatovava, Atsimo Atsinanana ary ny any Fitopinany. Mety miatoato hatrany aloha zany orana amin'izay fotoana izay. Ny ilany Atsinanany Afovoantany kosa dia mandraona ny andro ary mipalika tanteraka ny masoandro any amin'ny ilany andrefan'ny nosy. Ny maripana vinavina dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 4 any afovoantany ary 20 ka hatramin'ny 20 kosa ny any amin'ny tapany Atsimo Atsinanana, mety 17 ka hatramin'ny 13 zay any amin'ny tapany avaratra Atsinanany Madagasikara. Ny any andrefana kosa tsy dia misy ny fiovana maripana mbola mijanona hatrany amin'ny 430 degré celsius hatrany aloha ny tany faritry Betsiboka iny. Izay ny metéo-tsika tamin'ity rapiso indray fotoana manaraka moa.